mbola ampitomboana aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy tompontsika. Anio talata 3 aprily mamarana ny volana rahateo dia miaraka amin'ny fiarahamandinika soratra masina isika. Ndeha hideran'ny tompo araka ny salamo fa 3:20 andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Salamo fa 3:20 andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Ho ny mpanao salamo, miorariny aho Andriamanitro ary alaharo ny teniko aresy ny firenena tsy misy famindram-po. Vonjeo aho afaka amin'ny lehilahy-mpamitaka sy mpanao meloka, fa ianao no Andriamanitry ny heriko. Nahoana ny manary ahy ianao? Nahoana ny mandeha mijoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko? Ampandehano ny fahazavanao sy ny fahamarinanao. Aoka hitarika ahy ireo ka hitondra ho any an-tendrombohitra ho masina, dia ho any amin'ny taverna kelinao. Dia hankany amin'ny alitaran'Andriamanitra aho, dia any amin'ny Andriamanitra ny fifaliako indrindra, ary hideranao amin'ny lokanga aho, dia Andriamanitro, dia Andriamanitro. Amen. Aoka hivavaka isika. Indreto indray izahay Andriamanitro, misaotra sy mankasitraka anao satria mbola nomenao tombonandro ahavelomana ary namindranao fo. Nampandianao tamin'ny fahazavanao izahay, na dia niraparapa tao anatin'ny aizin'izao tontolo izao azy. Indro tonga eto an-tranonao indray ary mahita ny voninahitrao dia mideranao. Misaotra anao Andriamanitra no ny mbola azahoanay miantoraka aminao indray amin'ny alalan'i Jesosy, manantena famelan-keloka. Ary irao ny fanahy masina, mbola omba ny fiangonanao, hampianatra ny fiangonanao, hampahery ny fiangonanao, hanolo-tsaina ny fiangonanao. Raha hovakiana sy hodiniana ary ny soratra masina, dia mitenena aminay araka ny fombanao, ary hampahitao zava-mahagaga ao amin'ny lalanao, izahay fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ho ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa noho ny ren'i Jesosy fa narary Lazarosy, dia mbola nitoetra indroandro teo amin'izay nitoerany any izy. Rehefa afaka izany, dia hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho an'ny Jody indray. Hoy ny mpianatra taminy, Rabio, vao aingana teo ny tadiavan'ny Jiosy hitora-bato anao, ka hankany indray va ianao? Jesosy namaly hoe, tsy 12 va no ora amin'ny indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro, dia tsy mba tafotohina izy, fa mahita ny fahazavana izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina, dia ho tafotohina izy satria tsy misy mazava ao aminy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Araka ny fanovakina teo dia ao amin'ny filazantsara araka anjaona indray isika no nalefa ny karatra mofinaina amin'ity faran'ny volana aprily ity. Ny fanahin'ny tompo mbola hanazava amintsika hatrany ny soratra masina. Efa teo anloantsika izany filazantsara araka ny jaona izany. Inona ny efa voalaza momba ny filazantsara araka ny jaona? Ny mpanoratra, toerana nanoratana, daty nanoratana, foto-kevitra, ny isan'ny toko, firy ilay isan'ny toko? 220. Dia inona ny izany nanoratra? Izany nanoratra ny filazantsara araka ny jaona? Jaona izay manodidina azy teo izay ilay hoe araka ny jaona. Ary oviana nanoratana azy, taona moa izany no tenenina. Mba mahatadidy lesona ry zanak'Israely a. 20 ka hatramin'ny 100 teo eo taonan'i Jesosy Kristy. 20 ka hatramin'ny 100 taorianan'i Jesosy Kristy. Manaraka
taiza izy ny soratana tany Efesosy tsy matiantoka vitsy zany mampianatra eto tany Efesosy no heverina ho nanoratana ny filazantsara araka ny jaona voalazana matsika teo fa misy toko 120 izany filazantsara araka ny jaona izany inona ny tena tanjona tanjona filazantsara araka ny jaona any amin'ny toko 20 le izy andininy fa 1:30 efa mivakiana tamintsika koa tamin'izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hananana ireo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Ny tanjon'ny filazantsara araka ny jaona zany dia ny inony ny mpamaky ny inony ny mpamaky ny soratra masina fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hananana fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Izay ny tanjona. Mino an'i Jesosy manana ny fiainana mandrakizay, fiainana amin'ny anarany. Nosoratana indrindra ity filazantsara faefatra ity mba hinontsika fa i Jesosy no zanak'Andriamanitra ary rehefa mino isika dia manana fiainana mandrakizay. Izay moa ny fampianarana anisan'ny mavesa-danja amin'ny filazantsara araka ny jaona sy any amin'ny epistily ny hoe izay mino no manana fiainana mandrakizay. Toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Any amin'ny epistily dia ny hoe izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Izany no anisan'ny hevitra mavesa-danja amin'ny filazantsara araka ny jaona. Iza moa i jaona? Eo indray ary sika. Zanak' Zebedio, mpianatra matoky mihitsy. Izy bako zany zao mpianatra matoky androany. Zanak' Zebedio, iza ny reniny? Jaona mpanao batisa, Zakaria sy Elizabeta. Salome. Jaona dia zanak' Zebedio sy Salome. Iza ny rahalahy? Jakoba ny rahalahy. Iza ny namany? 3 mousquetaires. Peter, Jakob, Jaona, ireo ilay fentin'i Jesosy rehefa mandeha izy. Ireo aza atao hoe 3 mousquetaires moa. Ireo araka ny voalazan'ny mpahay tantara, mpandinika tantara, dia rahavaviny Maria ren'i Jesosy Salome, ary araka izany dia Kiptiomy zanak'olo mirahavavy i Jaona sy Jesosy. Hay, mba marina koa ve zany? Io zany mba zavatra vaovao indray androany fa anampin'izay efa fantatsika momba ny filazantsara araka ny jaona. Ny manambara an'izany dia ilay rain'ny fiangonana atao hoe Irénée. Tamin'ny fisintonan'ny firaisany sampany sika nampianarina hoe inona ny atao hoe apôstôly ary inona ny atao hoe rain'ny fiangonana. Ary inona atao hoe rain'ny fiangonana? Père des églises. Ny apôstôly dia izay voalazan'ny namantsika izay rehefa hifidy moa zany nisy olon'i Jodasy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny fiangonana tamin'izany ny famaritana ny apôstôly dia ireo niara nivoaka sy niditra tamin'i Jesosy, fahavolombelony, fahavelomany niaraka taminy ary nahita ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny rain'ny fiangonana dia ireo mpandimby avy hatrany ny apôstôly. Ireo nitondra ny fiangonana tao aorianany nahafatesan'ny apôstôly. Izany hoe teo amin'ny faraparan'ny taonjato voalohany sy ny taonjato faharoa. Ireo zany ny atao hoe rain'ny fiangonana. Izany hoe ireo kosa indray dia niara-niaina na nahita ny apôstôly. Anisan'izany ity Irénée ity izay manipika manokana ny fahafantarany momba ny jaona.
olona nahita ny jaona io zany nafantatra ny jaona mbola niara-niaina tamin'ny jaona dia nanontany izy hoe iza ny dadanao sy mamanao dadanay zay be dio dia sala hoe ay le raha vaviny Maria zay no mahatonga an'io azonareo ve fa tsy hoe ono ohatra zao hoe manontany any bebe Claire hoe bebe Claire iza dadanao sy mamanao dia hiteny izy fa za tsy mahafantatra fa ohatran'izay le fanerasirany jaona sy ireny azonareo ray ny fiangonana ireo nandimby mivantana ny apôstôly ndao ary sika voalaza teo fa tany Efesosy ary tokony tamin'ny taona 80 hatrany amin'ny 100 manodidina ny taonany kristiana nyratana ny filazantsara araka ny jaona andeha ato amin'izao anjara mofinain'izao sika izay perikopa tena manandanja mba tsy tenenana hoe tadidiny kristianina maro ny tantarany tsy fahasalaman'ny Lazarosy ny nahafatesany ary nanangaran Jesosy azy tamin'ny maty raha fitinina dia ny hoe nampilaza ny Jesosy ny anabaviny Lazarosy fa marary Lazarosy zao no eo amin'ny andininy faharoa 11:2 amin'ny anaran'ny tompo Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary Lazarosy anadahany no narary ary izy miravavy dia naniraka tany amin'ny Jesosy nanao hoe tompoko indro marary ilay tianao anabaviny Lazarosy Maria sy Marta izay fantatsika koa tamin'ny tantaran'ilay hoe Marta dia maro ahina Maria ny fidy ny anjara tsara tena ny fankahazo-am-po tamin'ny Jesosy izy telo mianadahy reto tsy mba tahaka ny Jiosy namany izay nankahala any Jesosy fa tena ny fankahazo-am-po tamin'ny Jesosy nampandrehany Jesosy izy hoe marary dina le tantara dia maninona raha marary izy Jesosy fomba antsika malagasy rehetra rehefa marary dia milaza hoe ay marary ihany fa tsisy hoe andao mba avangio ajanontsika ireo izy dia anjaran'le nandre zany mieritreritra tsy zany fa ny fiangonana moa zany misy fampitondrana hoe mba tsy fandisona indray androany izay efa nilaza tamin'ny paster nefa izy tsy namangy fomba ny fiangonana hoe manoratra taratasy izay marary ka mila famangina io ary le taratasy iny fa mamanga ny fiangonana fa tsy hoe ohatran'ity zany hoe Jesosy nampandrenesina marary ilay tianao izy dikany io miandryandry zany Lazarosy hitanareo rehefa amaizatsiny be ariana anary raha teo ianao dia tsy maty nianadahako tao ambadiky ilay fampandrenesana zany nisy fiandrasana fatratra ny fahatongavany Jesosy fa eo amin'ilay mofinainantsika androany ny fiandohan'ny tantara iny Jesosy moa zany eo amin'ny 1:7 tsy fahafatesana hoe ny anton'izao fa ny ampisehoana amin'ny voninahitra Andriamanitra dia andao ary sika eo amin'ny 9 zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo efa anjara mofinainantsika iny fa le fiandohana teo tsy any tantara no nireny Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroandro teo amin'izay nitoerany ihany izy mbola nitoetra indroandro teo amin'izay nitoerany ihany izy jereo ny 9:10 zao ny voasoratra ahoana ny voasoratra ireo 9:4 sy 9:10 ireo dia afaka hanazavana amintsika ny hoe vao lasa kelikely ny mpampilaza dia efa tokony ho faty Lazarosy lalana eo amin'ny 30 kilometatra eo zany hoe indray andro eo no andehanan'ny mpampilaza
dia niverina izy a ndray andro koa Jesosy nijanona 2 andro teo amin'ny toerana nisy azy ndeha hamohany Jesosy fa matory izy zany hoe efa maty dia ery amin'ny andininy fahafilo hoe fahafito amby folo no ny tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina efarany izy efa voaleviny Lazarosy eo amin'io andininy fahaefatrio a dia mitohy amin'ny andininy fahaenina izao no azontsika tsoahana tsy ny fitiavanao ny olona no anery anao fa ny fankatoavanao an'Andriamanitra ny andininy fahaefatra dia hoe rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra mbola nitoetra ny 2 andro teo amin'izay nitoerany ihany izy io le nilazaina teo ka raha marary dia maninona tsy zakantsika ankampo zany mba miantso zany nareo pastera marary raha marary dia maninona fa tsy hoe ny fitiavan'ny Jesosy an'izy telo mianadahy no inona fa ny fikendreny ny voninahitr'Andriamanitra eo andininy fahaefatra sy fahaenina tsy ho fahafatesana no anton'izao fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika zany a tsy hoe ny fifandraisantsika amin'ny hafa no manery antsika anao zavatra anankiray fa ny fikendrentsika ny voninahitr'Andriamanitra tsy hoe satria tena mifankazo be ianona sy ianona dia hoy ianona hoe ataovy izao tsia fa aneo ny voninahitr'Andriamanitra ve izay ianao koa tsy mba namana mihitsy tsia aneo ny voninahitr'Andriamanitra ve izay ny tanjona dia ny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra raha nandeha ary Jesosy kanefa tsy niseho ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy izy zany ny tanjona dia nisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra retsika koa zany amin'ilay tantara hoe tsy ho fahafatesana ny anton'izao ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny fampahiratana an'ilay jamba retsika koa zany da ho arysika ny faharoa ny hitantsika eto raha mpifandraisana amin'ny lohahevitry ny perikôpa ny fankatoavana an'Andriamanitra no fandehanana amin'ny mazava ny fankatoavana an'Andriamanitra dia marika ny fandehanana amin'ny mazava na koa lazana hoe ny fankatoavana an'Andriamanitra no fandehanana amin'ny mazava alefantsika kely ny fitadidintsika hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra no fanazavana ny lalantsika Jesosy tsy nankatoan'izy miravavy fa tena nankatoan'Andriamanitra ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra izay ilay fandehanana amin'ny mazava ery ambanimbany ery dia ny 7 dia mbola azavain'i Jesosy misimisy zany inona koa no mbola azo lazaina eo amin'ny andininy 7 rehefa nijanona indroandro teo izy dia hoy Jesosy andeha isika ho anjody indray ndiny 9 fa hoy mpianatra taminy raby eo vao aingana teo nitadiavan'i Jesosy hitoram-batonao ka hankany va ianao fangaroaro moa zany le tantara riavana ny mpisehatra teo amin'ny voalohany dia Maria sy Marta ary Jesosy eto indray dia ny mpianatra sy Jesosy tiany mpianatra andeha ho an'ny Jodia ve Jesosy sa tsy tiany tsia vao eo ve ny Jesosy nitady hitoram-bato anao dia ho andray ianao inona ny dikan'izany misy zany eritreritr'olombelona raisonnementn'olombelona zay tena lavin'i Jesosy mihitsy tsy hoe ialako zany hitoram-bato zany ao amin'ny 10
Jesosy tadiavany Jesosy toraham-bato io a dia makanika na inona dia mandeha any tsisy atahorana zany raisonnementn'olombelona dia ny hoe mba elao re le torabato hitikizo andray ve fa ny ny Jesoa tsisy atahorana zany ny mizotra ihany ny mandeha ihany zay ny sitrapon'Andriamanitra ary zay a no azavainy misimisy eo amin'ny 5 sy 10 sy ny fandehana araka ny sitrapon'ny olona fa ny fandehana araka ny sitrapon'Andriamanitra no fandehanana amin'ny fahazavana zay ny fahazavana dia andeha ary sika ny 5 Jesosy namaly hoe sy 12 va ny ora amin'ny indray andro raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohina izy fa mahita ny fahazavana zao tontolo izao fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitohina izy satria tsy misy mazava ao aminy. Ny vola hoe tafitohina eto dia azo adika amin'ny fiteny somary mivantana hoe dia ho avy ny tsy mety, ho avy ny tsy mety aminy. Tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba ho tratrany tsy mety izy fa mahita ny fahazavana zao tontolo izao fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho avy ny tsy mety satria tsy misy mazava ao aminy. Inona le mazava teo na fahazavana? Ny soratra masina ilay fandehanana amin'ny fahazavana dia fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra, fandehanana araka ny soratra masina. Raha tsy mandeha amin'ny mazava ny olona dia tsy mety ny fiainany. Raha mandeha amin'ny mazava izy dia tsy mba ho tafitohina, mety ny fiainany. Dikana anankiray koa hoe tsisy obstacle, tsisy tsakatsakana ny fiainany. Mety hoe tsisy olana avy eo ozy nareo tsia afaka hoarana foana ny sakana io misy sakana fa azo hoarany tsy ho tafitohina izy azonareo misy sakana fa tsy hatafitohina azy fa afaka iotry iny zay angamba ny marimarina kokoa tsy mandeha foana zany ny fiainany dia ohatr'izay i Jesosy eto zay mandeha amin'ny mazava za mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy misy mahasakana tsy ho an'ny jodi, tsy misy mahasakana tsy verina ny jodi na dia mitorabato aza ny jiosy. Indreto ariavana foto-kevitra vitsivitsy izay azontsika tsoahana avy amin'izao anjara mofinainantsika izao. Voalohany efa voalaza teo fa sy ny fitiavany manodidina ary eo amin'ny 9 sy ny fankahalany manodidina koa no mibaiko ny lalaka izorantsika fa ny sitrapon'Andriamanitra ihany. Tsy hoe satria tiako ranona sy ranona dia anao ny sitrapony na satria mankahalara ny nasiranina dia hialako izy tsia. Ny mibaiko ny fiainantsika dia ny sitrapon'Andriamanitra ihany, ny tenin'Andriamanitra ihany ilay fahazavana ary ny fiainantsika dia fikendrena ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy ny sitrapondry Marta sy Maria, tsy ny sitrapon'ny mpianatra, tsy izay tian'ny jiosy atao fa ny tian'Andriamanitra ho tanterahana mba ho voninahiny. Raha nieritreritra Marta sy Maria Jesosy dia ho nakany Betania vetrany izy hamangy an'i Lazarosy marary. Raha niaino ny tenin'ny mpianany i Jesosy dia tsy ho niverina tany jodi izy. Raha toka nieritreritra ny fitoroham-batony jiosy i Jesosy dia tsy ho nakany jodi koa izy fa ny kendren'i Jesosy dia ny voninahitr'Andriamanitra ary ny fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay fahazavana no lalana makamin'izany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Ny faharoa dia hamafisina ny hoe ny fankatoavana an'Andriamanitra no fandehanana amin'ny mazava. Ny fankatoavana an'Andriamanitra no fandehanana amin'ny mazava. Ny fahatelo
na inona mitranga dia tsarovy fa ao anatin'izany ny voninahitr'Andriamanitra. Io dia foto-kevitra anankiray mampiavaka koa ny filazantsara araka ny jaona. Na ny tsara na ny ratsy eny hatramin'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana aza dia mbola naneo ny voninahitr'Andriamanitra. Ao amin'ny jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo dia misy an'ilay fanondrona amina hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Izany zanak'ondry izany efa misy hevitra ambadika izany amin'ny resaka sorona. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo. Maneho ny voninahitr'Andriamanitra ny zavatra mitranga na inona hatramin'ny farany mafy indrindra toy ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana aza dia mbola fa mirapirata ny voninahitr'Andriamanitra. Moa misy fiangonana manao hoe ny hazofijaliana tsy tokony asiana jiro fa mijaly Jesosy, fa ny teolôjian'ny jaona dia manao hoe mamirapiratra eo amin'ny fijaliana ny voninahitr'Andriamanitra. Ho anao koa raha miaritra fijaliana ianao izany dia tadidio fa mamirapiratra ao anatin'izany ny voninahitr'Andriamanitra. Raha tojo fahoriana isika na moa malala ny diramanjoa dia tadidio fa mamirapiratra ao anatin'izany mandrakariva ny voninahitr'Andriamanitra dia esoriny hoe maizina ny tany aman-danitra na koa ny hoe no ny hafenondrano be loatra. Dia andao indray isika mandroso ilay filazana teo hoe Jesosy nijanona indroa andro teo amin'ny toerany ary tonga ny amin'ny fananganana any Lazarosy tamin'ny maty dia azo anamafisana ny lesona ara-tsoratra masina izay efa iainantsika ihany hoe Andriamanitra dia miasa amin'ny fotoany tsy mba tratra aoriana izy andrasana izy fa tsy mba tara. Andriamanitra dia andrasana fa tsy mba tara. Miasa amin'ny fotoana izy tsy mba tratra aoriana izy. Miandry azy isika miandry azy indraindray tsy mahandry fa izy tsy mba tratra aoriana. Marta sy Maria zao teto dia tsy nahandry dia menimeno ohatran'ny miandry fitateram-bahoaka. Tsy izy mihitsy izany mihodina indray ngamba ry zareo. Efa dia tonga eo ihany amin'ny fotoanany. Izay ilay Andriamanitra miasa amin'ny fotoanany tsy mba tratra aoriana izy andrasana izy fa tsy mba tara. Tsika miandry azy fa izy efa manana ny fotoanany dia matokia mahareta amin'ny fiandrasana. Ny fandehanana amin'ny fisainan'olombelona dia fialana amin'ny fisainan'Andriamanitra. Io ilay mpianatra hoe vao eo ve ianao no tadiavin'ny olona toram-bato dia ho aninona indray. Ny fandehanana amin'ny fisainan'olombelona dia fialana amin'ny fisainan'Andriamanitra. Fandehanana amin'ny sitrapontsika dia fialana amin'ny fandehanana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary hitantsika teo fa ho avy ny tsy mety rehefa mandeha araka amin'ny fisainan'olombelona fotsiny sika fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ilay hoe tafitohina. Misy sakana eo dia mijery eo tsika fa tsy ho arantsika iny. Sakana mihitsy nataon'ny mpianatra hoe aza makany fa tora-bato be. Sitrapon'Andriamanitra dingantsika izany mandeha amin'ny fahazavana sika. Ireo ariavana ny lesona vitsivitsy azontsika raisina avy amin'izao anjara mofinainantsika izao. Dia ny tompo hampahely antsika ahafahantsika miaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy ho tafitohina isika satria mahita ny fahazavana. Tsarovy indrindra ao anatin'izany ny tenin'i Jesosy Tompo manao hoe izaho koa no fahazavana izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina. Aiza no misy an'izany ao amin'ny Baiboly? Andininy fahafiry marina be. Mahay mihitsy io namantsika io. Aleo ianao mba mitarika edita biblika indray andro. Jaona toko fahavalo andininy faharoa ambin'ny folo ety am-pamarana dia vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe
izaho no fahazavan'izao tontolo izao izay na manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Jesoa no miteny. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ry avana, ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izay no Jesoa Kristy ilay mampianatra anay mba hikendry ny voninahitrao amin'ny fanarahana ny sitraponao sy ny teninao, tsy hanaraka izay hevitr'olombelona sy ny manodidina, na ny tia na ny mpankahala na ny mpiara-dalana isan'andro, fa hanaraka izay teninao irery ihany. Izany no tsy hatafotoina anay, izany no hamety ny fiainanay. Raha mifanohitra amin'izany ka mandeha amin'ny aizina izahay dia ho tafotoina, satria ny fahazavana tsy iraisinay ary tsy iainanay. Ankehitriny Tompo dia omeo anay ny fanahy masina mba iainanay mandrakariva ny teninao ka izoranay amin'ny lalana feno ny voninahitrao, iainanay amin'ny fiainana maneho ny voninahitrao. Ho tsapanay tokoa fa na inona mitranga eo amin'ny fiainanay, na ankasoavana na ankaratsiana na fifaliana na alahelo na tsy fisina na fanambinana, dia miariary mandrakariva ny voninahitrao. Misaotra Andriamanitra fa ampitomboanao mandrakariva ny fahafantaranay anao amin'ny Jesoa Kristy. Amin'ity tontolo andro ity dia makivaky ny fotoana indray izahay, ary efa nalahatray teo ampelatananao atrinaaraina ny fandaharam-potoananay tsiraray avy. Hazavao amin'ny teninao ny asanay, hazavao amin'ny fanainao masina ny sainay, hazavao koa ny fonay. Ary amin'izay rehetra alehanay Tompo dia ho taratry ny olona ny fahazavana izay mitarika anay amin'ny ataonay rehetra. Izy ireny koa dia mba handray ny rambona akanjonay teny hoe izahay koa hanaraka anareo fahafantatray fa ao aminareo Andriamanitra. Ankehitriny Andriamanitra dia mangataka aminao izahay ny mba hiarovanao anay amin'ny fakapana, ny mba hiarovanao anay amin'ny asa matin'ny Satana, ny fandrobana, ny setrasetra ny fiarahamonina, ary apetraka eo ampelatananao ireo manodidina anay vady aman-janaka, na akaiky izy ireny na lavitra, naizanaiza misy azy. Tompo, ampandehana amin'ny fahazavanao mba ho fanehoana ny voninahitra koa ny fiainany. Tononay ao aminao ireo mpiara-miasa aminay, ny mpampianatra sy ny mpiara-mianatra aminay, ny mpiara-monina aminay, ny mpiara-dalana aminay. Izy ireny mety miraparapaka ao anatin'ny aizina, tsy manana ny fahazavanao, dia ataovy mahita anao izy Tompo. Izy ireny mety mbola misalasalany amin'ny fahatsaranao sy ny voninahitrao, ampahitao ny voninahitrao izy Tompo. Ao Tompo ny firenenay izay tsy miafina aminao, dia ampahirezo ireo mpitondra isan'ambaratonga, ary ataovy mandeha amin'ny fahazavan'ny tavanao koa izy, mba hikendry ny voninahitrao amin'izay ataony, ary hevitra izay azo ny vahoaka napetraka ao mba ny fiadidiny. Dia ho resahanay aminao ny fiangonana. Tompo misaotra fa mbola hajoronao fahazavana ety anivon'izao tontolo izao ny fiangonanao. Mangataka aminao mba hanarina ny fiangonana mety misedra olana, mangataka aminao mba hanorina indray ny fiangonana ao amin'i Jesoa Kristy ilay fehizoro tsara indrindra Tompo tsarovy ao anatin'izany ny mpamakilay ireo evanjelisitra, dia tena hiara-manorina aminao Jesoa ny fiangonanao amin'ireny tany mbola maizina ireny izy. Apetraka eo ampelatananao ny kristianina tsiraray avy eto amin'ity fitandremana ity, misaotra ny amin'ireo tompona andraikitra samihafa efa voafidy hatreto, hanampy azy amin'ny fahazavan'ny teninao ane ianao avy tany andraika, ary hanikina azy fahavononana avy amin'ny filazantsara ny fihavanana. Dia matoky izahay fa mbola hialohavanao ireo fifidianana sisa tavela, ny fandaminana mbola atao eto amin'ny fiangonana. Jesosy Tompo,
dia tsarovy ny fikasanay ny fanelinay tsiraray avy efa napetraka teo ampelantananao ireny fezinay izany vavaka izany amin'ilay vavaky ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinana ny anaranao ho tonga nay ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany ho takany ny an-danitra meo anay anio izay anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Mitsangana anonona ny fanekempinoana laharana voalohany isika. Mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zananahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijara napaka Ponte Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any eviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manera an'izao tontolo izao fiombona ny olona masina famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Raisoa amin'ny finoana ary nitsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anareo any ny Tompo ka hiaro anareo hampamirapiratra ny tavana aminareo ny Tompo ka hamindra fo aminareo hanandratra ny tavana aminareo ny Tompo ka hanome anareo fiadanana mandihana amin'ny fahazavany ny tompontsika amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.